Taranja golfa teny andakana teny izy ity noho niseho mpanday anjara misy 30 niatrika ny andian'ny faharoa tamin'ilay faninanana golfa ek Paris Excès de Madagascar izany na ny ACC Paris moa zany maromarina kokoa dia nikarakara izay faninanana golfa izay ka dia anisan'ny nahavory maro tokoa izy ity izay nitanterahana nanomboka omaly ka ny farana androany. Mpandray anjara misa 30 no tonga niatrika ilay faninanana golfa ACC Paris Excès de Madagascar izay efa miditra eo amin'ny andian'ny faharoa tamin'ity taona ity notanterahana omaly sy androany teny amin'ny golfa Diorova Andakana. Tratra ny tanjona ho an'ny mpikarakara ny faninanana. Tafita ihany koa ny afatra tamin'ny teny filamatra noraisana tamin'ity andian'ny faharoa ity dia ny hoe fisokafana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Natao roa andro zany le faninanana. Misy tailaloha sabotsy dia misy lalao alahady fa le alahady limitena 100 le plalao fa tsombo le terrain fa mitovy le classement mitovy remise anankiray enina ataontsika androany tsy nisy remise maly fa edaoly le olona dia raisina le score vita maly dia classena miaraka amin'le score vita an'le olona ny lalao androany. Ny hoan'ny golfa Diorova raha ny azo lazaina amin'izy ity mbola tsisy moa ny professionnel ataontsika fa ny hoe ny mahay kokoa nefa mifangaro tao le izy ny fahitanareo an'ny faharisian'le hetsika azo lazaina hoe privé ohatr'izao zany ny fahitanareo an'ny hetsika ohatran'izao amin'ny fitiavan'ny malagasy sy ny mety ao Madagasikara le golfa. Ny azo lazaina hoe nampiavaka amin'ity fifaninanana ity amin'ny raha mihoatra amin'izay efa mpandeha isan'andro. Mahasamihafa azy dotation tsisy dotation ohatran'ny ataony ACC le zavatra ho zaraina amin'le mahazo amboary zay ray na resaka billet zany na trophée na cadeau avy any Afrika Atsimo. Dia ny faharoa ny isan'le plalao betsaka raha oharina amin'le compétition tamin'ny herinandro na le compétition ho avy Orange Air France tamin'ny herinandro dia MGB amin'ny manaraka tsy mitovy fa be da be le mpandray anjara amin'le ACC. Dia fahatelo ny etan'le terrain ataony tsara be kokoa rehefa ACC Paris le tournoi. Azo lazaina ve zany hoe tratra ny tanjona ho anareo mpikarakara tamin'ity? Tratra tanteraka mihitsy 250 convives tamin'ny herintaona zao efa tratra 400 personnes zao manatrika an'ity sakafo ity eto dia manatrika an'le remise de prix. Izao ary ny vokatra tamin'izany nahazo ny larana voalohany première série lehilahy nanomboka ny amboara Andriamatoa Likratsimbasafy ary Ono Marchand teo amin'ny vehivavy. Izy mianadahy reto ihany koa no nandrombaka ny larana voalohany tamin'ny andihany voalohany tamin'ny taona 2014. Vokatra teo amin'ny deuxième série lehilahy nahazo ny larana voalohany Nanjara Velo Manatsoa ary Samia Afeji teo amin'ny sokajy vehivavy. Teo amin'ny troisième série lehilahy dia Maurice Kawalzik no nandrombaka ny larana voalohany ary Farah Rajonary Vony kosa ny larana voalohany ho an'ny sokajy vehivavy. Saiky tonga namaly ny antsony mpikarakara avokoa ireo lehibeana orinasa mpianatra tranainy avy eo amin'ny ACC Paris sy ireo mpandray anjara nafarana avy any ivelany.